Ny mety ho toetrin'andro eny an-dranomasina alakamisy 9 janoary 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 17 janoary 2024 amin'ny 9 maraina. Tomanana ho mafy ny rivotra any amin'ny morontsiraka afovoany sy atsimo andrefana ary atsimo nosy noho ny fandalovany ilay rivo-doza Dikeledy manakaiky ny morontsiraka i Madagasikara. Ho mafy na isafotifoty ny rivotra ka tombanana hananika ny 10 hatramin'ny 70 km isan'ora ho an'ny morontsiraka i Melaka, Menabe ary Anosy, adidina ny 70 hatramin'ny 20 km isan'ora ny amin'ny morontsiraka atsimo andrefana sy Androy anio alarobia 15 janoary hatramin'ny alakamisy 19 janoary. Manana fampitandremana miloko mena amin'ny hamafan'ny rivotra ny morontsiraka rehetra voakasika. Etsy andanin'izay dia ikorotana ihany koa ny toetry ny andro any an-dranomasina any amin'ny morontsiraka afovoany sy atsimo andrefana ary atsimo nosy mandritra ny fandalovan'ny rivo-doza Dikeledy. Aherina aherbe ny ranomasina isamboaravoarany manakaiky ny morontsiraka atsimo andrefana, tombanana ho 3 hatramin'ny 4 metatra ny havon'ny onja ary mety hananika ny 5 hatramin'ny 7 metatra ny eo anelanelany Morobe sy ny Tanjomvohimena anio alarobia 15 janoary hatramin'ny alakamisy 19 janoary. Manana fampitandremana miloko mena amin'ny havon'ny alin-drano ho an'ny faritra rehetra voakasika, entana ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana tandrifin-drahona manakaiky ny tendrony avaratra, ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora, adiny mpanonjana Anonjabe ny ranomasina, ahavoan'ny onja 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro, omena amin'ny ankapobeny, ho avy avaratra na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, adiny mpanonjana Anonjabe ny ranomasina, ahavoan'ny onja 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Mahanoratra ny Taolagnaro, anorana tandrifin-drahona ny atsimo ny Mananjary ny alina, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 km isan'ora, ahatratra 5 km isan'ora ny atsimo ny Farafangana, Anonjabe ny ranomasina, ahavoan'ny onja 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, anorana tandrifin-drahona, ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 km isan'ora, aherin'ny ranomasina, ahavoan'ny onja 2,5 hatramin'ny 3,5 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Tanjomvohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo, anoram-baratra izay atevina indraindray, ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 15 hatramin'ny 15 km isan'ora ny maraina, ho avy avaratra andrefana ny Tolakandro ka ho 17 hatramin'ny 15 km isan'ora, aherin'ny ranomasina indrindra ny maraina, ahavoan'ny onja 3 hatramin'ny 4 metatra ny maraina, ho 2 hatramin'ny 3 metatra ny Tolakandro. Tanjona Kabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, anorana tandrifin-drahona, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 17 km isan'ora, Anonjabe ny ranomasina, ahavoan'ny onja 1,5 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, izy tandrifin-drahona mitsitokotoko, ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora, adiny mpanonja ranomasina, ahavoan'ny onja 8,5 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, isy oram-baratra mitsitokotoko, ho avy andrefana ny fitsokony rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora, adiny mpanonja ranomasina, ahavoan'ny onja 8,5 hatramin'ny 2 metatra.